Vatsim-pana edin'ny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Tsara tokoa ny famindramponao Jehovah tompony maro, ary ny fitiavanao dia maritra mandrakizay. Mitsako anao sy mivonahitra anao zahay, satria Andriamanitra izay miasy ny fiainanao tsy hireny tokoa ianao, ary maneho ny fanjakanao ety aminay, dia ilay fanjakana tsy nataon'olombelona, tsy noforonin'ny sain'olombelona, ary tsy hananan'ny olombelona anjara afa-tsy ny fanekena sy ny fandraisana azy ao anaty eo amin'ny fiainana isan'andro, ary koa ny fitorian'izany ety amin'izao tontolo izao. Kehitriny mankataka ny famindramponao Jesosy sy ny fanadiovanao miranao sarobidy, ary mitalao ilay fananao masina mba hiasa merety anatinay, azahoanay matsiaro ny fanatrehanao, ary koa andraisanay ny teninao dia ny fiainana aty anatinay sy eo amin'ny fiainanay andavanandro ho voninahitra ao. Miasa mahery Jesosy eo, ary diaoka ny dera ny aja ny voninahitra ho anao reriany, anao hatramin'ny taloha, ankehitriny ary aritra ho mandrakizay. Aleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ary havana. Amen. Rabaintsika tratra ity maraina ny alatsinainy 20 ny volana Jolay 2024 ity, izay anotsika indray ny tenin'Andriamanitra avy eo amin'ny lapany voninahitry ny Tompo raitsy toa. Mila anao hiova tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia mila anao hiova tanteraka. Izay no lohahevitra izay banjintsika amin'ity andro ity, izay miompana indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra voalahatra amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 12:20. Matthieu 12:28. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demine, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Manoloana ny asan'i Jesosy izay mandefa ny fanahiny, hamoaka ny demine, hanasitrana ny marary, hanangana ny maty, hanatanteraka ny asa rehetra izay sitrapon'Andriamanitra, dia tonga eo amintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Inona kosa no andraikitritsika kristianina, andraikitrao, andraikitsika mianakavy, mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, manoloana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Betsaka tokoa no zavatra izay ambaran'ny testamenta vaovao momba ny andraikitsika mpino kristianina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Voalohany dia mila antsika handray ny fanjakan'Andriamanitra misehatra rehetra eo amin'ny fiainantsika izany. Ara-panahy mazava loatra, anefa koa dia andraisantsika amin'ny lafiny rehetra koa amin'ny fiainantsika manontolo, satria mila mikatsaka sy mangetaeta ilay fanatrehan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo sika ry havana. Ary izany dia mitaky tokoa fanoloran-tena eo amin'ny fiainantsika manokana, eo amin'ny asa mandraratanterantsika, eo amin'ny fikarakarana ny tokantranontsika, eo amin'ny fitondrantsika ny tenantsika manokana, eo amin'ny fijoroantsika vavolombelon'ny Tompo, eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika sy ny fiarenena, ary izao tontolo izao mihitsy. Indrindra fa ao amin'ny fiangonana izay nompontsika an'Andriamanitra izao. Ry havana, izany dia maneho amintsika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia mihitatra amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Faharoa makaraka an'izany dia mampatsiahy antsika ny Tompo fa ilay fanjakan'Andriamanitra ihany koa dia mila rombahintsika. Izany rombahana izany dia katsahana amin'ny fo manontolo, ny saina manontolo, ny fanahy manontolo, ny tena manontolo sy ny hery rehetra izay omen'Andriamanitra antsika. Raha amin'ny fomba rehetra,
dia mila antsika izay mirotsaka antsehatra amin'ny lafim-piainantsika rehetra, amin'ny fomba rehetra, amin'ny herintsika rehetra, amin'izay rehetra tanterahantsika. Tsy misy zany ny sakatsakana avelantsika izay hamefy antsika tsy rotsaka lalina amin'izany rehetra zany. Tsy maintsy mihitsy ny sakana, tsy maintsy misy ny famafazan'ilay ratsy, izay zavatra atao hoe tsilo, tsy ahafahantsika mandeha sy mamindra, ireo tafiotra tsy ahafahantsika mandroso, ireo fampitahorana izay ahatonga antsika hisalasala. Izany rehetra zany dia didintsika amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, ary mila antsika manam-pinoana mitoetra tsara ao amin'ny fanahy masina ary manan-tanteraka izay rehetra ampanaovin'ny Tompo antsika. Anio dia mampatsiatsika ny Tompo ry havana, anio dia malaza amintsika indray ny Tompo fa mila antsika hiova tanteraka eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Zany fanjakan'Andriamanitra zany dia efa mby, izany hoe efa tonga eo amintsika, fa araka ny teny Jesosy tokoa hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havako, rombaho ny fanjakan'Andriamanitra. Esory daholo izay rehetra zavatra ao an-tsaina, ao am-po, eo amin'ny fiainanao, izay mbola mahatonga anao tsy tafiditra tanteraka, tongotra roa ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ny saina sy ny fanariny fo feno ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ary dia tonga anao ho tena mpanompon'Andriamanitra, voninkiady sy sedra ny zavatra rehetra mba ho voninahitry Jesosy Kristy. Fa izay mandresy ihany no andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny osa, ny resy tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Mila antsika ho mpandresy Jesosy Kristy miaraka aminy. Ary dia mandehana amin'izao herina izao fa ny heriko ny Tompo tanterahana fahalemena. Ary koa izay mandeha ihany nombana. Fa raha tsy metsika isika, raha tsy manatanteraka isika, tsy misy akory fandrosoana, tsy misy akory zavatra izay azo antenaina mikasika izany. Ny Tompo dia mampatsiatsika ny koravana fa mila miala araka izany amin'ny fomba fanao feno fahotana eo amin'izao tontolo izao ka mitodika amin'ny Jesosy Kristy tanteraka. Izany fanjakan'Andriamanitra zany. Eny, ninona mety ho vokatra zany? Ny olona dia, izany hoe tsika kristianina dia mandrombaka tanteraka ilay fanjakan'Andriamanitra amin'ny herintsika manontolo. Matsapa isika ilay fanjakan'ny lanitra miaraka amin'ny fitahiny rehetra, mitaky fiezahana amin'ny fo sy ny finoana atenantsika. Zay no midika fa mila antsika hiova tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ny adaram-panahy tokoa, ary dia eo ilay satana izay manohitra, eo ny fahotana izay eo am-baravarana, fa isika kosa dia mila mitoetra amin'ny herin'i Jesosy Kristy, mandroso amin'ny kery sy fahefana, satria efa nomeny Jesosy Kristy ny fahefana ho antsika mpino hanatanteraka izany asan'Andriamanitra rehetra izany. Farany ry havana dia misy ireo atao hoe mpanompon'Andriamanitra maro be ao amin'ny Baiboly izay nijoro natanteraka hatramin'ny farany. Izany atao hoe fifikirana amin'Andriamanitra izany. Tsy mba nanao atsirambina ny tenin'Andriamanitra izy, ary tsy mba nanao marimaritra raisana amin'izao tontolo izao, fa saingy kosa nijoro hatramin'ny farany amin'izany herin'i Jesosy Kristy. Izany hatrany amin'ny testamenta taloha dia ao ireo mpanompon'Andriamanitra izay nifikitra tamin'Andriamanitra, fikitra tamin'ny fanahy masina, ary ao koa hatraty amin'ny testamenta vaovao ireo izay nahajoro hatramin'ny farany ka niova ny fiainany, ka nanova fiainan'olona ihany koa ny fihetsiny, ny teny lazainy, ary ny zavatra tanterahany, ary ny soratra ihany koa izay napetrany. Tahaka ry Josefa ohatra dia nanohitra ny fakam-panahy rehetra manoloana azy, tahaka ny fakam-panahy nataon'ny vadin'ny Pontifara. Ry Eli nanapa-kevitra sy nampanapa-kevitra ny zanak'Israely mba hisafidy an'Andriamanitra
velona na koa ho an'ny bala izay adevoly teo anoloan'ny zanak'Israely. Naman'ny Daniela 3 satraka Mesaka ary Abednego dia nilaza mazava tamin'ny Nebokadnezara fa Andriamanitra afaka mamonjy azy amin'ny lafaoro. Ary na tsy zany aza dia izao tsy mba nompisampy izy. Izay ilay fijoroana nataon'ny naman'i Daniela izay koa no fijorontsika manoloan'izao tontolo izao ry havana. Eny ry Mordekay tsy mba nentina andoalika na nenkohaka teo anatrehan'ny Hamana izay nitetika andringana ny Jiosy. Izany ny finoana takian'ny Tompo amintsika. Tadiavina ringana ny kristianina manerana an'izao tontolo izao. Ny finoantsika mandra-pahafaty, ny fijorontsika ho martioran'ny Tompo no zavatra takian'i Jesosy Kristy anatin'izao fanjakana izao. Ry Petera sy Jaona dia nilaza fa tsy maintsy milaza ny zavatra izay efa hitany sy reny izy. Ry Stefana izay martiora voalohany feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Izany ireo mpanompon'Andriamanitra ry havana izay natanteraka ny fijoroany hatramin'ny farany ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany satria niova izy mitaky fiovana aminao, taky fiovana amiko, taky fiovana amintsika rehetra ny fanjakan'Andriamanitra. Miova amin'ny fanavaozana saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara no ankasitrana ny marina hoy Paoly apôstôly ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavany. Jesosy malalo ankehitriny dia mbola maneho indray ianao ilay tana maherinao. Mamitodika anay indray amin'ny fanjakanao efa voavoatra. Ilay Jerosalema vaovao voavoatra tahaka ny ampakarina midina avy any an-danitra. Fotoana fohy izany raha mitantara ny zanak'olombelona. Fotoana fohy izany amin'ny masonao Jesosy. Ary efa miandrandra tokoa ny fiverenao amin'irao lanitra zahay. Misaotra sy mankasitraka anao ry Jehovah Tompony maro amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona masina mankira avy Nazareta. Fa mbola mino indray izay fotoana ahafana matsiaro izany ka hibebaka marina tokoa na amin'ny eritreritra, amin'ny fotsy miloaka, amin'izay alazainay, amin'izay jereny masonay, raisy ny tananay, ilay ny tongotray ary ny koa ny fihetsikay. Izany Tompo dia miorina amin'ilay fanilo masina izay miasa dia anatinay. Atonga anay tokoa ho mpanompon'Andriamanitra, ho zanak'Andriamanitra, hatanteraka izay rehetra mpandaranao anay ety an-tany ka hitondra olona maro hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dieny ety ka mandra-pahatonga ry amin'ilay ambadiky ny fahafatesana. Misaotra sy mankasitraka Jesosy no izany rehetra izany. Anao nderany azy anao voninahitra ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa aminay kosa ny fiteminambiampy dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanay masina tsara indrindra. Misaotra Jesosy. Manay ny hery sy fahefana avy aminao, ilay fananao masina izay arotsakao tonga anay ho mpandresy, ko dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nazona mandidy sy mandroaka anisan'ny devoly somaizina tsy any ankelitsy ny fanaozanak'Andriamanitra, ny aretina rehetra, roana makany amin'ny farimy rehetra afo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary ny roso ny tahotra ary tsy hanjaka amin'ny zanak'Andriamanitra, fa ilay fananao masina kosa Tompo hiasa amin'ny arety anatinay, hatonga anay ho mpanomponao hitoetra tokoa ka hiova tanteraka amin'ny fiainana manontolo. Misaotra Jesosy manalo. Aleluia. Amen.